aminareo hatrany fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ivavaka isika. Ry tompo ray eny an-danitra, saotranao hatrany izay fa velarinao eto anatrehanay, omenao anay indray izao herinandro vaovao izao. Misy matoika ary manatiny izay tompo fa raha izay aloha dia hiara-dalana aminao hatrany, fa ny nisaingan-tanay kosa dia ny fiarovanao amin'ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Saotran'ny tompo sika afaka mivavaka maly dia ny herim-panahy rehetra avy amin'ny fanahy masina nitovizina tamin'izany iny dia hirehitra iredareda kosa eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Hoentina mamakivaky ny androm-piainana sisa. Mampahafantatra ny asan'ny tompo ny soratra masina aloha hevitra iainantsika izany. Amin'izao volana Febroary izao. Ao amin'ny Matthieu 2:20 manomboka amin'ny 7:30 ry havana dia misy tantara tahaka izao. Nisy sadoseo nanatona an' Jesosy, ireo sadoseo ireo mantsy izany dia tsy mino ny fitsanganan'ny tena maty, tsy mitovy amin'ny fariseo izy ireo. Izy dia tsy mino izany satria tsy misy ao amin'ny Torah na ny boky dimy Mosesy izany hoy izy. Eny efa tsy maninona. Dia izao ny teniny, nisy zokibe nanambady vehivavy anankiray, dia maty zokibe, ka izao misy ny atao hoe mitondra loloha. Dikan'izay izany ilay vadiny dia manambady an'io ilay vadiny zokiny io, ilay zokiny efa maty. Dia mifandimby izy izy fito mirahalahy satria maty daholo dia mifandimby dia farany tonga teo amin'ilay zandriny fahafito maty io. Dia avy eo izy maty koa raha vehivavy. Dia izao ary izy rehefa tonga ny fitsanganan'ny tena maty ary dia hovadin'izy amin'izy fito lahy ireo ity vehivavy tokana izay efa tapitra nanambady azy ity izany. Dia hoy amin'izay ary Jesosy namaly. Ary Jesosy namaly ka nanao tamin'ny hoe mahadiso hevitra anareo ny tsy fahafantaranareo ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Izay izany ny tenin'i Jesosy. Tsy fahafantarana ny soratra masina na ny herin'Andriamanitra. Ry havako, Matthieu 2:20 misy an'izany. Iny tokoa, raha te ahafantatra ny asan'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny isika dia voalohany indrindra aloha ary mifampitohy amin'ny toro-teny izay nambaramaly mikasika ny tantaran'i Samuela. Ao amin'ny Samuela voalohany 7:10 hoe mila fotsotra rehefa handray ny tenin'Andriamanitra. Mila fotsotra feno fanendretena ary indrindra mangataka ny fanahy masina mba hitari-dalana rehefa maky ny tenin'Andriamanitra, rehefa angataka ny hevitry ny soratra masina. Alàna daholo ao an-tsainao izay mety efa fepetra sy zavatra fantatra fa mitovy amin'ny Samuela zaza, tena mbola zaza kely mihitsy, tsy manana n'inona apetraka ao amin'ny sainao aloha fa tonga dia mandray izay avy amin'Andriamanitra. Ka reto sadoseo reto ry havako dia azo lazaina hoe namaky ny soratra masina amin'ny maha-olona fotsiny, saina amam-pahalalana izany, fa tsy nangataka mihitsy ny fitarihan'ny fanahy masina. Ary fanahy masina moa tamin'izany amin'izao tantara izao mbola tsy nilatsaka. Noho izany ary ry havana ho antsika mandinika ny tantara ankehitriny, raha tiantsika ny handray ny harena avy amin'ny soratra masina izany, ary indrindra izany hoe manambara ny asan'ny tompo izany izy, manambara ny asan'ny tompo amintsika, dia izao hialao hoe ny famakiana soratra masina mandeha amin'ny saina sy ny eritreritra fotsiny, hialao izany fa tena mandiso hevitra ny soratra masina izany. Fa aoka ny tenin'Andriamanitra miaraka amin'ny fitsilovan'ny fanahy masina, izany no raisintsika hampahatsorana, miteny amiko, miteny aminao ary miteny amintsika rehetra. Dia ety am-piandohana ary satria mbola maro no hitantsika ry havana mandrapavy tonga ny faran'ny volana, ingane ny fanahy masina tena hiasa anatsika mba hanala an'izany hoe tsy fahalalana ny hevitry ny tenin'Andriamanitra izany. Dia mahery ezo amin'ny tompo ry havako. Amen. Vavaka ary sika. Avianao fanahy masonao hitari-dalananay, isaky ny miaino ny teninao izay, isaky ny mamaky ny teninao izay, mba tsy ho diso hevitra amin'ny fandraisana ny teninao fa mety hahavery anay izany, tsy handovany eny lanitra. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Dia eo aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesosy, amen.